antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Maheno ve tsika tompoko? Fiadanana mialo sorava finaritra lalao Francine Omega. Fiadanana Iaingo Ramarson. Fiadanana Marie Antoinette Guy. Fiadanana tompoko. Fiadanana Samfia Ranaivoa Manitra. Saotra tompoko manome retoro a. Fiadanana Clara fiadanana tompo a. Fiadanana Lova Andria Tahina. Saotra tompoko manome retoro a. Tapaka moa ny jiro aty aminay a, dia izay mahatonga ny ohatrany somary maizimaizina fa asa hoe mazava ihany be any amintsika. Dia manasa antsika hanao partage a, manasa antsika handray anjara hatrany araka ny fanao a ao amin'ny commentaire. Eny tompoko. Izay no ela fa hivavaka avy hatrany isika dia andreny hafatra amin'ity androany ity, dia ankasitrahantsika manaraka hatrany ny pejy mitsanganaka miazava, dia misaotra anao ny amin'ny fatokianao tonga eto foana ianao dia hotahin'Andriamanitra indrindra isika rehetra tompoko. Hivavaka ary tsika. Tomban'Andriamanitra misaotra anao zay fa tonga eto androany afaka hifampizara andray ny teninao, dia araka loha hevitra androany hoe famerenana amin'ny laony tanteraka, dia mialohan'ny hitondranao fifohazam-panahy Andriamanitra dia mamerina amin'ny laoniny ianao izay rehetra mety efa rava sy potika teo amin'ny fiainanay. Dia misaotra Jesosy, misaotra ihany koa fa tahina indrindra ny amin'ireto, misaotra ny amin'ireto mpanaraka amin'ny pejy reto na ny manaraka amin'ny vatana na ny manaraka an'ireo division. Misaotra anao ny amin'izay efa tafiditra dia vangio izy ireo mba hiaona ary teny amin'ny manokana ianao androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra tsika famerenana amin'ny laoniny tanteraka, izay moa no lohahevitrsika androany. Vonina ve tsika andray androany? Tena hoe ankasitrahantsika tsiraray avy eto androany fiadanan'ny tompo ary malala ortefy fiadanana Olromis Johnson, fiadanana Mahery Andriana Tenaina, Ramamonjy Arimanana. Amen. 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 Eny tompoko. Famerenana amin'ny laony izay ny
teny aloha hevitra ifampizarantsika, izany hoe izy io moa zany dia mifamaritra amin'ilay fotoan-dehibe izay ataontsika amin'ny asabotsy ho avy izao ao amin'ny PK0 dia asaina manokana antsika rehetra manasa antsika sahady, satria misy fotoana iarahantsika izay fotoana fanaontsika isam-bolana moa io ahafahantsika miaraka mivavaka, miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia ny lohahevitrintsika moa zany dia izay hoe famerenana amin'ny laoniny tanteraka. Dia eto dia efa manentana anao sady izay hosoratanao amin'ny taratasy izay zavatra rehetra tianao averina amin'ny laoniny, dia hoentsika mbavaka izay dia asaintsika rehetrarehetra ho avy amin'izay ho antsika misy manontany hoe ahoana zany izay aty amin'ny province, dia afaka manaraka tsika amin'ny directa, afaka manaraka tsika amin'ny Facebook zany ho antsika any amin'ny province sy any ampitan-dranomasina. Fa ho antsika eto Antananarivo sy manodidina moa zany dia tena asaina mpanajana indrindra tompoko ho avy anatrika ny fotoanantsika. Fiadanana Andry Sandra Rakoto Arso. Amen. Famerenana amin'ny laoniny tanteraka. Fa maninona moa hoe izay no lohahevitra hitondran'Andriamanitra antsika, satria renay hoe misy zavatra mila averina amin'ny laoniny. Amin'ny teny vahiny ilay izy hoe restauration totale. Misy taona raha mijery télé tsika dia misy fandarana izay hoe mirestore izy, dia misy fiara efa tena simba, efa tena tsisy ilaivana azy intsony dia rehefa eo tanan'ny mpanamboatra azy izy restore n'ilay izy, dia rehefa averiny amin'ny laoniny izy dia miverina vaovao mbola tsara noho ny tamin'ny voalohany indray ary, satria averina amin'ny laoniny. Dia mihoatra lavitra noho izany ilay Andriamanitra ivavahantsika, izy ny mpamorona, dia izy irestore ny fiainantsika iray manontolo. Dia izay ny antony io zavatra io efa nataonay amin'ny description eo moa ny fampahafantarana. Shalom, sitraka hono Andriamanantena. Rehefa namorona antsika Andriamanitra dia namorona fiainana tsara izy iainantsika. Raha namorona ny Adama sy Eva zany Andriamanitra dia namorona fiainana mahafinaritra izy ho an'izy mivady. Fiainana mahafinaritra be. Fa ny Satana nefa dia tsy faly tamin'izay zavatra izay. Tsy faly tamin'ny fahatsarana ny ainan'izy ireo, tsy faly tamin'ny fiadanana sy ny filaminana izay niainan'ny zareo tao amin'ny sahedena tao, dia nipotehany programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy mivady. Raha namorona anao zany Andriamanitra dia ao am-pony mihitsy ny hitahinanao. Zavatompoko, ao am-pony ny hanasoavana anao. Fa Satana nefa dia tsy faly amin'ny fahombiazantsika tsiraray avy, fa dia nesorony ny fahombiazana, nesorony ny programan'Andriamanitra sy ny planiny teo amin'ny fiainantsika. Dia mety miaina zavatra tsy tokony ny iainantsika isika. Mikorotana ny tokantrano mety mikorotana ny tokantrano misy anao mety vetivetika verina ny jiro.
mety mikorotana ihany koa ny ara-pahasalamanao a, mety mikorotana ny asanao tsisy mandeha amin'ny laoniny. Eny mety mikorotana mihitsy aza hatramin'ny fiainam-panahinao. Dia natao manokana ho anao io fotoanantsika amin'ny asabotsy io. Andriamanitra dia te hitondra fifohazam-panahy eto Madagasikara. Fa mialohan'ny hitondran'Andriamanitra fifohazam-panahy eto Madagasikara dia tiany averina amin'ny laoniny izay rehetra ravy eo fiainantsika. Manomboka amin'ny fiainam-panahy io, ny ara-pahasalamana io, ny tokantrano io, ny fandrarana io, ny lafim-piainana ray manontolo. Ny zavatra ilaintsika dia ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka. Dia raha mba sitrakitsika dia andao ngentsika hijery tenin'Andriamanitra. Ato amin'ny Joela toko faharoa dia ny 5:20. Joela toko faharoa dia Joela toko faharoa 5:20. Tapany voalohany ihany no jerentsika. Joela toko faharoa 5:20. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy a: aronerako anareo ny taona no an'ny valala. Alleluia. Izay tompoko natao hoe restauration totale. Izany hoe misy fanorenana izay rehetra rava eo amin'ny fiainantsika. Ka ao anatin'io fotoana io zany a, dia tena hoe fotoana amerenan'Andriamanitra tanteraka, fotoana amerenan'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fiainanao. Io ilay ten'Andriamanitra io misaotra ny All Romish Johnson: ary onerako anareo ilay taona no an'ny valala. Ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra tena hoe spesialiteany, ary tena tian'Andriamanitra mihitsy io mamerina amin'ny laona io. Misy amintsika izao tena mety hoe ravarava ny ara-pitiavana, maratra ny fo, mikorotana ny tokantrano sy ny sisa. Fa izao ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra manan-karena fananganana. Vonona izy ary disponible izy hanangana ny fiainantsika. Izy mihitsy nefa ny teny eto hoe aronerako anareo ilay taona no an'ny valala. Mino zany ianao fa misy zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Mety efa ozy izy ianao hoe pasteur efa tsara ny fiainako, fa Andriamanitra mbola te hanao zavatra tsara lavitra mihoatra noho io amin'ny fiainanao. Mety efa hitanao hoe efa mandeha tsara ny fandrarana, ny fidiram-bola sy ny lafim-piainana rehetrarehetra, fa misy zavatra mbola tian'Andriamanitra, mbola te hanao zavatra mihoatra noho izany Andriamanitra. Te hamerina ny mety maro amintsika efa mangatsiatsika amin'ny fanompoana matoritory, fa Andriamanitra te hamerina amin'ny laoniny. Te hamerina amin'ny laoniny Andriamanitra. Te hamerina amin'ny laoniny fifohazam-panahy izy.
ka amin'ity taona 2024 ity dia misy famerenana amin'ny laoniny, misy manomboka amin'ny fiainam-panahinao, ny fiainanao, ny ara-tokantranonao, ny ara-pahasalamanao. Mety miteny ianao hoe tena ozy izy ny dokotera hoe tsy sitrapanafody intsony fa vitany ianao fa andro sisa ny esana, andro sisa no isaina dia ho faty ianao. Teny aminao tsy ny dokotera ny tompon'ny teny farany fa Andriamanitra no tompon'ny teny farany. Ka ninona mety rava eo amin'ny ara-tokantranonao, eo amin'ny ara-pahasalamana, mety eo amin'ny ara-bola, dia ny Andriamanitra ivavahitsika mamerina amin'ny laoniny izay rehetra rava. Ndongo antsika mba hijery olona anankiray ato amin'ny baiboly, Joba ny anarany. Vakintsika ny Joba Joba toko voalohany andininy voalohany. Dia izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy nasolofa tapaka le dia izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Nisy lehilahy anankiray izany teto dia Joba ny anarany. Fantatritsika ve i Joba io dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe lehilahy marina sy mahitsy sady natahotra an'Andriamanitra. Ahoana ny ahafantarana ny olona hoe matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray? Mifady ny ratsy izy. Dia vakintsika ny eo amin'ny andininy faharoa dia aloha tonga dia dingantsika fa somary kelikely mantsy ny fotoanantsika. Tonga dia dingantsika any amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Izany hoe mifampiresaka zany Satana, Andriamanitra sy Satana. Tsy nihera tamin'ny Joba akory zareo fa nifampiresaka. Dia izao ny zavatra mitranga. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an Jehova Satana ka nanao hoe, avy nizaza teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Eo amin'ny andininy fahavalo. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Izany hoe
Andriamanitra Jehova Satana no miresaka eto tsy ny era-tany amin'ny Joba ry zareo. Dia ndao tohizantsika ny toyany Andriamanitra zany dia manana programa ho antsika tsiraray avy, anangana ny fiainantsika, hiaro antsika. Fa tadidio fa Satana ihany koa dia manana programa. Ny atongavan'ny Satana dia ny angalatra sy hamono ary andrinkana, zay ny atongavan'ny Satana. Dia tonga dia tohizantsika eo amin'ny 9 sy ny 10. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Satana dia namaly an Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenan-javatra va no atahorany Joba an'Andriamanitra. Eo amin'ny 10 zao tsika. Dia izao no teny, izao no tenin'ny Satana zany mantsain'Andriamanitra. Tsy ianao va no manisy fefy manodidina azy sy ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra. No tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny ondry amanosiny, ny omby amanondriny. Satana zany dia mahafantatra tsara hoe misy zany karazan'olona fanantenan-javatra ny arahany amin'Andriamanitra. Hoe rehefa tsy mivaly ny vavaka, misy ary moa manao chantage amin'Andriamanitra mihitsy hoe rehefa tsy mivaly io vavaka io dia za tsy hivavaka tsony. Fa tsy tokony izany le izy. Fa Satana mihitsy zany no tena mahita hoe tsy ianao ve Andriamanitra no manisy fefy manodidina ny tranony Joba, manodidina azy rehetra, mitahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny. Tena Satana zany kay tsy faly mihitsy ny amin'ny tahin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fa mitady ny fomba rehetra izy. Andriamanitra zany dia manana tanjona goavana, manana programa amin'ny fiainantsika tsiraray avy, manomboka amin'ny ara-panahy sy amin'ny lafim-piainana andavanandro. Fa Satana nefany dia manana ny azy ihany koa hamotika sy handrava. Dia tonga dia dingantsika eo amin'ny 12. Dia izao mivaky ny teny dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro antananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no azanjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana ka niala teo anatrehan'i Jehova. Izao ny zavatra tiako ampaherezana antsika. Matoa misy zavatra mitranga amintsika, avelan'Andriamanitra mitranga zany, dia misy ny atao hoe volonté permissive de Dieu. Zany hoe mety gaga ianao efa ahoana ary mivavaka nefa maninona misy an'izao zavatra izao mitranga eo amin'ny fiainana. Dia te hampahery anao izay aiza miala amin'Andriamanitra mandrakizay. Aiza miala amin'Andriamanitra mandrakizay.
fa teto a mitady ny fomba rehetra mihitsy tompoko Satana mba hanampitehana ny fiainan'ny Job. Inona le tanjony amin'io? Izy ihany manao an'le izy a mba tonga ny Job hiala amin'Andriamanitra. Maro ny olona vao misy problème eo amin'ny fiainany dia ny ao an-tsainy a dia hiala amin'Andriamanitra. Te hampahery anao izay androany. Ninona zavatra mety efa mikorotana teo amin'ny fiainanao a, ny Andriamanitra hivavahantsika, Andriamanitra mpamerina amin'ny laoniny. Ary nampiasa an'izay rehetrarehetra azony atao mihitsy ny Satana mba hamitehana ny fiainan'ny Job. Potika daholo tompoko mifananany rehetra tao aorianan'iny. Vao nahazo akôry tany amin'Andriamanitra izy hoe kitio Job fa ny ainy ihany ny afaka kitihana. Fa izay rehetrarehetra eo an-tanany niala zany, ohatran'ny hoe niala zany ny fiarovan'Andriamanitra, fa izay rehetrarehetra teo an-tanany Job potika. Nanomboka tamin'ny fananany daholo, maty daholo noho indray manosiny. Potika amin'ny fananany. Simba daholo izay nananany Job. Ary tsy vitan'izany fa maty ny zanany fito mianadahy. Ndonge jerentsika ny Job Job toko faharoa ny andinin'ny faharoa. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy tiaiza ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe, nandeha ny zahazahany vezivezy teny. Io Satana io kay zany any dia mandeha eny mivezivezy mijery ny fiainantsika. Dia nahazo zavatra mafy mihitsy ny Job rehefa nandeha ny zahazaha teo teny ambonin'ny tany Satana, tetỳ ambonin'ny tany Satana, satria mibokaka hatrany an-tampon-dohany ka hatrany am-paladiany Job. Maty ny zanany anankifito mianadahy. Tena miteny amintsika hoe tena mafy zany hoe maty zanaka zany. Tena mafy zany. Zanaka fito mianadahy maty daholo. Avy eo le vady tokony mba nampahery an'i Job nanakivy anazy indray hoe tena mafy loatra zao mahazo antsika zao fa aleo ianao faty dia miala amin'Andriamanitra. Vakintsika neny eo amin'ny andinin'ny fahafolo hoe satria ny vadany Job mihitsy no nanakivy anazy. Hitanareo misy olona mantsy mieritreritra hoe rehefa misy problème dia rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy tokony misy problème zany. Dia hoy izy izay hoe tsy mivaliny. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra afaka manatrika n'iny problème iny ary tsy miala amin'Andriamanitra. Ndao vakintsika ne nanakivy an'i Job amin'ny vatany, fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, monso ihany va no horaisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy ihany koa. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Job. Ninona zavatra nahazo an'i Job dia tsy nanota tamin'ny olony izy. Tsy ahoana moa zany manota amin'ny molotra zany? Monomonina.
be deaibe ny olona vao mandalo problème, mandalo tsy fisina kely, mandalo ady kely dia efa monomonina mivavany. Fa tsy nanota tamin'ny molony a. Joba tena tsy nanota tamin'ny molony izy, tsy nanome tsiny an'Andriamanitra. Be deaibe ny olona vao misy problème kely anankiray dia inona ny eo am-bavany voalohany, tonga dia manome tsiny an'Andriamanitra hoe zay ve rangaha mivavaka dia maninona zay mahazo an'izao zavatra izao. Nefa ny Satana mihitsy nanao an'ilay izy, nitanjo Satana amin'io mba hahatonga ny Joba hiala amin'Andriamanitra. Indraindray io problème eo amin'ny fiainantsika io ahafanan'iny Satana atao mihitsy mba hahatonga antsika hiala amin'Andriamanitra, tsy hivavaka amin'Andriamanitra intsony. Nefa ny mino izay fa tsy hiala amin'Andriamanitra mandrakizay ianao. Fa izao ny zavatra mahafinaritra, rehefa tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy ny Joba, dia andao nge vakiantsika ny Joba 2:7 dia ny 10:10. Inona zany ny secret-an'i Joba? Ary tsy vitan'izany mialohan'izany rehetrarehetra izany dia ny naman'i Joba, olona namany mpiaraka aminazy isan'andro ny naman'i Joba dia ny tena nanambanimbany an'i Joba ary nanaratsy azy mihitsy hoe ianao matoa mahazo an'izao ianao dia nanota teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ianao. Nisy zavatra tsy mety mihitsy nataonao dia ny fahaizan'Andriamanitra ianao dia izay no mahatonga anao ohatr'izao. Fa ozy izy Joba. Vakiantsika anie ny Joba 2:7 ny 10:12. Ary Jehova nampody ny fiadanan'i Joba. Raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy dia nanome azy indrotoraka izay nananany fahiny. Haleloia. Ahoana nataon'i Joba? Ireo sakaizan'ireo, ireo naman'ireo izay nanaratsy anazy hoe tena tsy mety mihitsy ny zavatra ataonao ry Joba, nanota tamin'Andriamanitra ianao dia fahaizan'Andriamanitra ianao no hahatonga anao ohatr'izany. Indraindray dia voly dia manameloka antsika ohatr'izany mihitsy koa rehefa misy problème mahazo antsika hoe fanamelohan-teny hoe tena alena ianao nanao an'izao mihitsy mahatonga an'Andriamanitra manao an'izao, nefa tsy Andriamanitra nanao an'ilay izy fa ny devoly. Ny rano mihitsy nireo naman'i Joba ireo mba hanakivy an'i Joba mba hahatonga anazy hiala amin'Andriamanitra. Fa ahoana ny secret-an'i Joba? Napody ny fananany fiadanan'i Joba izy. Raha naninona ozy izy? Raha nivavaka ho an'ny sakaizany. Ny secret tompoko dia mivavaka ho an'ny sakaiza. Raha ny zavatra mahazo an'i Joba izany dia tokony hitondram-bavaka ho an'ny tenany izy. Tsy nitondram-bavaka izy hoe mba hiala Andriamanitra ilay abokana ilay vai any an-tampon-dokatra any am-paladia, na hoe atao velona indray ny zanaka maty. Tsy izany ny vavaka nataon'i Joba tompoko. Fa naninona Joba? Ny vavaka ho an'ny sakaizany. Mivavaka ho an'ny sakaizany izy. Tia hampahery antsika manomboka androany. Raha tokony hivavaka izy hoe Andriamanitra vao ny olako, Andriamanitra ataovy an'izao, fa nivavaka ho an'ny sakaizany izy. Tokony hivavaka izy ho amin'ny fanasitranana anazy, tokony hivavaka izy ho an'ny fananany potika hoe mba vao Andriamanitra ilay olako. Tsy izany ny Joba, fa izy nivavaka ho an'ny sakaizany.
dia rehefa nivavaka ho an'ny sakaizana izy dia hoana ny zavatra nitranga, ary Jehovah napody ny fiadanany Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy, dia nanome azy indro toraka izay nananany fahiny izy. Lasa 2 fois tompoko ny arenan'ny Joba, ny fananan'ny Joba rehefa nivavaka ho an'ny sakaizana izy. Mampahery anao zay Amin'Ny Laoniny. Andriamanitra zany rehefa mamerina dia farafahakeliny indro toraka 2 fois. Engany Andriamanitra hiasy eo amin'ny fiainanao, ka ninona mety rava teo amin'ny fiainanao dia amerina amin'ny laoniny avy roa eny Andriamanitra. Mivavaka ho an'ny sakaizany Joba dia naverin'Andriamanitra avy roa eny ny fananany rehefa mivavaka ho an'ny sakaizany izy. Mino ianao fa ilay Andriamanitra ivavahantsika mpamerina amin'ny laoniny izy. Mpamerina amin'ny laoniny Andriamanitra. Ndonge hovakintsika ny eo amin'ny 9 fa zao natao hoe restauration. Joba 2:12 zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nitaha ny hafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy 4,000 amby 1 alina sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary biriky 1,000 izy. Alleluia. Zany tompoko natao hoe restauration, zany natao hoe famerenana amin'ny laoniny. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny Joba rehefa mivavaka ho an'ny rahalany izy? Izay ny teneniko hoe secret tompoko io mivavaka ho an'ny sakaizy io. Ho anao zany raha manana olana be anao dia tondraham-bavaka ny sakaizanao, ary le olana nisy ratsy anao mihitsy no eto am-bavaka mba ho tahian'Andriamanitra. Ny tena zanak'Andriamanitra dia tsy manozina. Zay le tena Andriamanitra hoe misaora izy fa aiza manozina. Fa reny olona nisy ratsy atsika reny ny zavatra tena tiantsika amin'ireny olana nisy ratsy atsika reny dia zao mivavaka tiantsika atao. Tompo, alaivo izy, alaivo amin'ny fomba tsy manahirana tompo. Indrindrindra hoe reny olona nisy ratsy atsika reny tena manao ohatry mivavaka petere indray andro rehefa, satria mitety vohatra sy tanàna moa zany Jesosy sy ny mpianatra, dia nirahan Jesosy ry zareo hoe mandehana dia mbana mitoro ny filazantsarany, dia nandeha ry zareo. Dia izay tokantrano mampandroso anareo izy dia tonony amin'ny fiadanana. Dia nandeha tamina vohatra anankiray ary zareo dia nampandroso. Dia verina tany amin'ny Jesosy falifaly. Verina indray misy vohatra hafa indray nakany amin'ny zareo dia tsy nentina indray any zareo le vohatra io. Dia miverina tany amin'ny Jesosy amin'izay ry zareo. Dia hozy izy Petera, anao takany tamin'ny andron'ny Elia ve izay? Satria tsy nentina indray anay le olona, tsy nentina indray an'i Jesosy le olona, dia ahoana ampandatsaka afo avy any an-danitra ve izay mba hilatsaka amin'ireo olona ireo amin'izay ho maty aho izy? Dia hozy izy Jesosy, tsy izany ka, mivavao azy ianao. Amen. Za zany tena miteny amintsika mba tsy hanao an'izany vavaka izany tsika hoe nisy olana nisy ratsy atsika dia tonga dia teneny hoe Jesosy alaivo izy, tonga dia any amin'le tena tonga dia tsy tafaty reny mihitsy. Mba tsy izany, fa tena hoe mivavaka ianao mba hitahian'Andriamanitra anazy. Manana olana ara-bola ianao, aiza mitondra mbavaka le olana ara-bola anao, fa mitondra mba misy olona mbola manana olana ara-bola. Mety manana trosa ianao dia mitondra mbavaka fa misy olona mety manana trosa.
mety ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao, misy olona any ao anatin'ny tsy fahasalamana koa dia hoeto ambavaka izy mba hofitran'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia mamerina amin'ny laoniny izy. Tena hoe tsy takatra ny saina. Joba teo hoe efa nanenika ny tany no ndre manosiny, potehany Satana daholo, rava tsisy raisiny. Fa zao no mahafinaritra rehefa namerina amin'ny laoniny Andriamanitra, ary Jehova dia nita ny hafaran'ny Joba mihoatra noho ny voalohany. Te ilaza aminao zay, ny fiafaranao dia tsara lavitra mihoatra noho ny voalohanao. Nanina izy? Nanana ondry amanosy 4,000 amby ray alina. 14,000 zay ngambany zay 4,000 amby ray alina nisan'ny ondry amanosy ny Joba. Jerevy na ny toerana asianan'izany ary amin'izao fotoan'izao tena problème be. Sy rameva 6,000 rameva ny Joba fotsiny. Zany tompoko rehefa manao restauration Andriamanitra tsy amin'nakajin'olombelona mihitsy hoe olona efa potika sy rava teo efa amin'ny maha-olombelona efa hoe maty ny zanany, maty daholo, maty potika ny ondry amanosiny. Fa rehefa mirestaurer Andriamanitra dia hozy izy rameva 4,000, omby 2,000. Eritrereto hoe manana omby 2,000 zany ohatrany ahoana ny toerana nasivana an'izany. Ary brika 1,000. Mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy amerina amin'ny laoniny izay mety ravy eo amin'ny fiainanao anie Jesosy. Dia tsy mitsahatra izay manentana atsika manentana atsika tsiraray avy ho avy amin'ny asabotsy ho avy izao famerenana amin'ny laoniny tanteraka. Fotoana ataontsika isam-bolana io ao amin'ny Pekazero indray zany zao ny toerana hitondran'Andriamanitra atsika, misaotra azy tsika amin'ny zavatra rehetra, famerenana amin'ny laoniny tanteraka. Amin'ny rora sasany ny fotoanantsika dia asaina isika ho tonga, afaka tonga amin'ny roa tsika dia tonga ao dia afaka mitondra taratasy ianao dia soraty eo amin'ny taratasy daholo zay mety ravy eo amin'ny fiainanao tianao averina amin'ny laoniny. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpamerina amin'ny laoniny. Restauration totale, fiainatokantrano, fanambadiana ve, ara-pahasalamana ve, hoeto fa Andriamanitra merina amin'ny laoniny tanteraka zay rehetra rava eo amin'ny fiainanao. Dia misaotra antsika rehetra tompoko naharitra hatramin'ny farany ho tahian'Andriamanitra daholo anie antsika. Rapitso amin'ny 7 vora alina fotoanantsika ao amin'ny Telegram, saintsika mampatsiahy antsika ho avy amin'izany. Raha misy amintsika mba maniry any ampitan-dranomasina hoe mba hanaraka an'ilay fotoana ao amin'ny Telegram na ho antsika eto Antananarivo ihany koa ary ny Telegram moa dia application anankiray ohatry ny WhatsApp izy fa mba mahazaka olona maromaro zany dia afaka téléchargenao amin'ny Google Play izy na Play Store, Apple Store dia afaka ao ianao no mi-installer anazy. Dia amin'ny roa sasany fotoanantsika Pekazero famerenana amin'ny laoniny amin'ny asabotsy ho avy izao. Eto ny namana fa mino zay fa hiasa amin'ny fomba tsy mahazatra Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetrarehetra tompoko naharitra ny ianao hatramin'ny farany, mirary soa antsika tahina mihoatra daholo.